Irary mitoy ny logité amin'izao takariva izao anaty tapany faharoa isika atao izery ny ID Sport. Voaositra ho tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja tenisy sokajy zazalahy latsaky ny 12 taony Madagasikara tamin'ny alalan'ny Tokirana FC Sampras Rakotondrainy B, mainty sy fotsy kosa ny fanamian'ny GNPC hiatrika ny bal na ny Basketball Africa League andiany voalohany ary farany simba ny mpitsara ny Orange Pro League taranja baolina kitra isan'ny songadiny ireo ao anatin'ny vaovao ara-panatanjahantena ID Sport izay hoentiny Andry Lalaina Andriamasy Stéphane Rakotomalala antsika. Taranja baolina kitra no anomboantsika azy fifananana Orange Pro League andro faharoa ambin'ny folo. Namarika izany tsy fahavitany lalaon'ny AS Jet Mada sy ny Zanakala FC teny amikanja Vontovorona. Izay raha ny voalaza dia natsatra ny mpitsara teo minitra fa 7:20 noho ny fisiana kontana. Efa nitarika anisa 3 indray ny Jet Mada. Tsy vitany lady lasa teo ihany koa ny fandon'ny LGK Plus ny club Mananara no niorana avy be teo ampialan-tsasatra. Efa nitarika ronoatra ny tompo-tanàna tamin'izany. No toy izy no maraina io izany ka tafoko mpandresy isa fito noatra ny LGK Plus. Falosaka tsy vita ihany koa ny any AS Adema sy 3FB Toliara. Sofa ekipa vaventy sy mahay mampitony fo ny ekipa ny Seranam-piaramanidina na teo aza nafitsika ireo mpitsara. Ity no lazaina fa main nataony DOS ity no nahazoany 3FB penalty tany amin'ny fanampim-potoana na tonga azy ireo andresy anisa roa noray. Raha jerena tsara dia soroka na voadona ny baolina ary 50-50 na penalty azy na tsy. Matiny taki izany. Samy bola tsara avokoa nazahoany rotonta isa ray noray nefa fa ny onja teo amin'ny 7:70 no tena tsara indrindra. Efa nisy fanafiana ny tanfetra talohany io fa voafingana no tsy natosika ireo vodilalan'ny 3FB Rola fa tsy nahazo penalty. Valim-panafiana taoriny ity nentin'ny Rufin ity sainga tapampitsara no fisiny fetra sy taki samy tsy mbola tafatsangana no fandonana. Santonany tamin'ny tsy nety nataon'ireo mpitsara omaly tena mikianjy LGK Plus izany. Les izy tsotra ho anaty tsotra ny defety fa les izy kosa quand même faut mal veny misy mal eny Vontovorona misy problème ny Pro League misy problème na refus de jouer ça to c'est que no refus de jouer misy penalty zay zegny namina penalty tamin'ny première mi-temps tamin'ny première période tsy tsofina vela mandeha fotsiny baolina avantage nay tsofina lesy fa tsy mena tsy mety matoa misy problème ny Pro League de problème ny arbitrage. Tao rovoka dalawa hafa dia nravady sala ray noray avy ny Fosa Junior sy Jisaya tany Mahajanga ary ny FC Ilakaka sy Knapsa Sport tany Fianaratsoa. Lavony tekitra ray noatra kosa ny Kosfa tany Tomasina. Filarina Vonjomaika dia mbola mitarika aloha hatreto ny Kosfa sy Fosa Junior ary Jisaya. Itony farany andro avy ny Orange Pro League. Taranja tenis voasy tompon-dakany Afrika sokajy latsaka amin'ny 12 taona i Madagasikara tamin'ny alalan'ny Tokirana FC Sampras Rakotondrainy B. Notariana tamin'ny seta voalohany ronoena ny Sampras Rakotondrainy B nanoloana Souleymane Ouattara Nafiralo lahana fa 13% maneran-tany tao anatin'ny lalaon'olo tokana voalohany voataitra ka navita nampitsambadika ny lalao seta roa noray. Teo amin'ny lalaon'olo tokana faharoa kosa dia laviny Eliakim Koulibaly tamin'ny seta roa noray Tokiranaivo. Tamin'ny double décisif no niezaka mafy ry Tokiranaivo sy Sampras Rakotondrainy B ka naresy andry Eliakim Koulibaly sy Miko Kouame tamin'ny seta roa noatra, enina no telo, fito no enina. Voasy tompon-dakany Afrika taranja tenisy sokajy latsaka amin'ny 20 taona zany Tokiranaivo, 19 taona, larina fa 20 maneran-tany, sy Sampras Rakotondrainy B, 10 taona, larina fa 4,20 maneran-tany. Taranja volley niditra tamin'ny andro fahatelo ny fanitsany isam-bonina androany ny andeha fahina amin'ny 20 amin'ny fedina izay tondaka amin'ny faritra fahafito taranja volleyball izay ampianatranontsika eto Madagasikara. Nitsongadina aloha hatreto ny ekipa ny VBCM Mama sy ny Stay Photo izay samy nandresy indromentona. Nandava ny VBCM Mayotte tamin'ny seta telo noatra ny Stay Photo ny andro voalohany sabotsy lasa teo ary nanilika ny Orange Club tamin'ny seta telo noray omaly. Raha fandaran-dalao dia ifandona tamin'ny Bizas indray izy ireo androany. Ny Bizas izay misedra olona goavana satria mpilalao ny efa bavy be izao izay samy tompo toerana no tsy nentin'ny lalao rehefa ny lavim-pitantana ny findrany iray amin'izy ireo ho any amin'ny kluba malagasy iray. Ny tena marina zany ny nampiralo tanora zay tamin'ity dia tena hoe moyenne d'âge zany 18 ans dia niezaka nanao mampiakatra ny
ny voan'ilay tanora zany tena nataonay tamin'ity taona ity. Betsaka moa koa manko ny ankizy taony somary lasa niala tamin'ny paraport amin'ny herintaona dia aleo nampiakatra ny relève zany. Tena marina zay ny teneniko teo hoe nisy ankizy zany tao lasa mifindra club, misy koa tsy afaka nanao dia nampiakatra ny jeune zany zay. Zay mahatonga hoe tena jeune tanora moyenne d'âge 18 ans zany moyenne d'âge nay. Itoram-pitso ny fanontsan'ny isam-bondona toy izao fandaran-dalao ireo ekipa malagasy eny amin'ny lapan'ny fantanjahantena. Anokatra izany ny feona bizasy amin'ny VBC Mitsamoji, arahany fandonan'ny jeune maman sy ny cascade seychelloise, ary amarina sokajy vehivavy ny fampikatroa VBCD amin'ny 4 borne mauriciana. Ho an'ny sokajy lahy kosa izay misy ekipa malagasy lalao-rampitso dia anokatra izany ny feona Diesa Ambatonlita amin'ny Tampo Gecko Volley avy atsy La Réunion, ary amin'ny fandonan'ny Pamplemousse amin'ny Crapsa Sport, ary farana fampikatroa ny GNVB amin'ny Saint-Denis Réunionnais. Manentana ny mpiray-tanindrazana rehetra satria misy ekipa gasy anankivalo ato efatra lahy efatra vavy ifanandrina amin'ireto ekipa avy any Océan Indien ireto. Manentana zany ny mpiray-tanindrazana mba hanatrika ny matcha rehetra, ezahana moa zany hanohana ny ekipa malagasy fa ny ekipa vazaha tena nanomana. Tsika tsy nanomana fa nanomana ihany koa fa hafa ihany rehefa hoe be mpanotra ny tsika malagasy le eo amin'ny ara-moraly zany dia manatena ny fahatongavantsika maro hanotrina ireo ekipa tsika ireo. Tsy evina fa ekipa valo, efatra vavy, Stevoto, Bizas, Jeune Maman ary VBCD, sy efatra lahy, GNVB, Knapsa Sport, Diesa Ambatonlita ary VBC Mama no miaro ny voninahitry Madagasikara amin'ny te-andimy faina amby roapolo amin'ny fedinany izay tompon-daka amin'ny fatra fa 7 taranja volleyball ity. Taranja iady mpiady 5 rahalahy no andeha hiaro ny voninahitry Madagasikara any amin'ny andiany fahadimy challenge fight Pancras izay taony sabotsy 20 febroary avy izao any amin'ny complexe omnisport de Flancourt en Sainte-Marie La Réunion. Isan'izany mampionona maminandrasana misokajy mahery ny 10 kilao. Jackie Tolo-Janahary latsaka ny 7 kilao, Jocelyn Rasolo mampionona latsaka ny 12 kilao, Tokony Aina André mampionona mihoatra ny 10 kilao, ary Sitraky ny Aina Razafindrakoto latsaka ny 12 kilao. Iaraka amina mpanazatra roa lahy sy mpitantana iniovon'ny komisiona malagasy ho an'ny Pancras ny délégation malagasy amin'io. Fiantsonany malala-tanana mba hanolo-tanana satria mbola manana olana rabola ny combattant tsiraray avy. Mafy any raha ohatra ka hoe sady miady no mitady vola hoentina anaovana ny voyage, fatatsika fa tsy mitovy amin'ny hoe makeo Analakely zany na andeha ho any amin'ny faritany, fa mihoatra ny ranomasina mafimafy kokoa zany no ety manana ao anatin'izay. Ka etona dia amafisina ny antso efa nataonay hatramin'izay ny amin'ny anloran-tanana voalohany avy amin'ny fanjakana malagasy, faharoa ny ministère ny sport, fahatelo ireo olon-tsotra sy orinasa afaka hanolo-tanana andreo combattantsika ireo satria vonina pirenena no anaovana amin'izany. Mbola mitady hatramin'ny 5 tapitrisa ariary izy ireo amin'ny fikarakarana visa, miampy izay mba ho vola kely ataon'izy ireo am-paosy any an-tanin'olona. Na zany aza dia nampanantena sahady ireto mpikatrika Pancras malagasy ireto fa hitondra fandresena sy amboara ody. Ao anatin'ny tsingerin-taona Jorono sady ho famerenana amin'ny hery ny taranja kickboxing dia karakara ady kickboxing goavana amin'ny lapan'ny fantanjahantena Mahamasina ny club Lion Force. Ady goavana sy anam-paharoa no tranga eny amin'io raha araka ny voalazana mpikarakara sady mpitantana ary mpanazatra amin'ny club Lion Force. Combat voalatra eo amin'ny 5 combat tena hoe défi zany, tsy azo tsinitsiniavana daholo reto ihany combat tena tsara fa amin'ny ankapobeny dia tsara daholo na ny adin'ireo vehivavy na ny adin'ireo lehilahy. 5 le ady mbola misy ihany koa manao kahoanina zany hoe mianaka 5 eo zany mety misy kahoanina zany hoe le mampiasa coup de genou ao anatin'le compétition. Manentana ireo mpankafy sy petit ady totoandry, petit kickboxing eny fa nahintsika hoe ty sport de combat fotsiny ara mety tsy dia ho hitantsika firy ty événement ray ity fa anasantsika ho tonga. Tsy anamparoa ireo ady ireo tanjo mikarakara teo ny amoy indray ny taranja kickboxing zay tona toritory tao ao. Fara ny taranja basketball nampafantarina sabotsy alina lasa teo tany Chicago, USA. Ny fanaminy ireo ekipa afrikana 12 hiatrika ny andimy voalohany ho amin'ny basketball Africa League na BAL. Isan'izany ny GNBC Madagasikara izay akanjo fotsy na mainty amin'ireo fanana natrehany. Ny Nex Jordan Brands izay samy ampy akanjo ekipa enina avy no nolotra ireo fanaminy ireo.
tsy evina fanomboka ny 12 ka hatramin'ny 12 martsa ho avy izao ty fananany ity. Aorian'io dia tanàna 5 no ampetrahan'ireo fananana dia Caire any Égypte, Lagos Nigeria, Rabat Maroc, Monastir Tunisie ary Kigali any Rwanda. Raha tsy evina dia ekipa 12 ny atrika ity balle andeha amin'ny voalohany ity dia un groupement sportif des pétroliers GSP avy any Algérie, Petro de Luanda Angola, ny FAP Cameroun, Zamalek Égypte, GNBC Madagascar, AS Police Mali, AS Salé Maroc, Ferroviario de Maputo Mozambique, Reverse Hoopers Nigeria, Patriots Rwanda, AS Douane Sénégal ary Union Sportive Monastirienne avy any Tunisie. Ndao ary indray ny hoy ianao. Bébé d'or, ilay couche vaovao an'ny zaza, mitroka tsara ny amandona, telo sosiny, mampazoaina ary kosa la malalandava ny zanakao. Bébé d'or, le bonheur d'être bébé. Andro maneran-tany ho an'ny biby androany ary fanontaniana mifandraika amin'izay indrindra no napetraka tato anatin'ny hoyanao ao rahantsika ve zany. Fantatra fa hoe iny ty biby amin'ny sary ty? Mbola tsy nahita ohatrany mitovitovy amin'ny hérisson zany nefa atao misy rambony be. Tsy fantatra. Mbola tsy hitako. Tsy fantatra io. Mbola tsy hitanao? Tsy fantatra zany. Mbola tsy hitanao? Tsy mahafantatra ny. Bibin-dranomasina sa eny an-tanety? Ohatran'ny sokona sa inona? Tena tsy fantatra. Mbola tsy hitanao mihitsy? Tsy fantatra voatsiry. Sa inona? Fantatra indreo hoe inona ny anaran'ity biby ty? Tsy fantako. Mbola tsy nahita an'io mihitsy? Mbola. Efa nahita fa le anarany tsy fantako tamin'ny internet hoe ty biby ty mahatonga ny coronavirus. Congolais. Pangolin. Pangolin. Mahafatifaty kely zany. Pandolin. Pangolin. Pandolin. Pangolin. Pangolin. Iye. Iye pangolin mihitsy no anaran'io biby io PANGOLIN pangolin. Anisan'ny biby izay atahorana olona tamingana izy io amin'izao fotoana izao satria maro ireo olona any amin'ny firenena misy azy no manao azo sakafo fihinana ary anisan'izany ny any Chine. Voalaza arak'izany ary fa avy amin'ity pangolin ity ihany koa no nifindran'ilay aretina coronavirus tamin'ny olombelona raha ny ramanavy kosa no fantatra fa ny avian'ilay otrika aretina tamin'izany. Andro maneran-tany hiarovana ny pangolin ny androany. Mamarana ny fotoana isika andao vetrany hijery ny zanam-pandarana farany dia ny mety ho toetriny andro izany. Eny ary andao ary ao jerena ny mikasika izay toetriny andro izay raha ho an'ny diana sy any sava dia misy any ny orana manify izay finavinaina sy andrasana ho an'ny talata fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary avy izao adidina ny 2.30 degré ny maripana ary amin'ny ilan'ny handrefana no hijerevana ny faritry Boeny, ny any Sofia, ny any Melaky, Betsiboka ny izay ahitana izay rotsakorana manify izay hatrany manakatra ny 5.30 degré ny maripana ny Betsiboka raha ny vinavinaina ty an'ilany atsinanana kosa indray no ahitana fandoviasana randrahoana sy masoandro ho anao ny atsinanana sy aloatra mpangory raha toka isy ny orana vinavinaina hirotsaka any amin'ny faritry aloatra mangoro iny mandidina ny 1.30 degré ny maripana vinavinaina ary eto andrenivohitra eto ampovoantany moa zany aloha ho an'ny Alamanga 7.20 degré maripana vinavinaina rotsakorana manify tahaka izay ihany koa Ampongalava Itasy ary Vakinakaratra ary ny any Ampongalava no isy maripana hiakatra ambondrindra 30 degré any tsimotsimnosy any zany hoe Ambonomania tsy mahasaitra ambony hitapany atsimo iny Orombe dia ahitana fandoviasana rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny tahaka ny any Vadivavy sy any Atsimo Atsinanana mananika ny 1.30 degré eo ny maripana ambondrindra manodidina ny 9.0 degré maripana ambany indrindra mamarana izany ny faran'ny Toliary izay ahitana fandoviasana rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny ao Androy sy any Anosy
raha toka isy ny orana manify orana bosaka orana manify mamena be sy ao atsy mandrefanao 2 degré 4 degré eo ny fiovaovan'izay toetry ny andro izay raha toka 3 degré any hoany ny maripana ambany indrindra any 10 ora mahery 7 minitra no iposaka amin'ny masoandro raha vinavana ina iposaka amin'ny enora mahery 30 minitra. Misaotra izahay nanaraka ny logité hatramin'ny fiafarany ary mbola mitoy fandaharana eto amin'ny Dreaming fa isika kosa dia mifampitona ho an'ny rampitso indray veloma tompoko. Telma, safidyko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Esmia nanolotra anao teo. Assurance aro nanolotra ho anao teo. Aro miaina sy miaro mandry voniny vato. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM nanolotra anao teo. Tiara nanolotra anao teo ny logité. La saveur ultime des fruits.